mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifainana no iarabanantsika tratry ity somafa 7 volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko fa 7 Apokalipsy toko fa 7 andiny fa 5 ka hatramin'ny andiny fa 10. Apokalipsy toko fa 7 andiny fa 5 ka hatramin'ny andiny fa 10. Minaran'i Jesoa. Ary nisy feo nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrarana ka nanao hoe: miteraha n'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondron-drano be ary tahaka ny fikotrokorona mafy nanao hoe: haleloia, fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsotohy no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina nataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko: soraty, samba lazaina tsono amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko: ireo dia teny marin'Andriamanitra. Dia niankohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalanao izay mitana ny filazanan'i Jesoa. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny filazanan'i Jesoa ny fanahy ny faminaniana. Ave masolo, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manarapakana ny bokin'ny apokalipsy hafana ity toko fa 7 ity. Izany hoe efa azo lazaina ho voavaky ny kristianina ny baiboly manontolo, ary dia tokony ho sosarotra ho an'ny mpino ny manakatra ny bokin'ny apokalipsy. Raha tena jerena nefany dia isan'ny boky tsy dia mahavantana loatra ny kristianina ny mamaky ny bokin'ny apokalipsy. Tsy mahavantana ny kristianina satria saika sary-teny no betsaka ao anatiny, saika fahitana no tantaraina ao anatiny, fa rehefa alalinina ireny fahitana ireny na ireny sary-teny ireny dia mazava sy mihamazava fa hevitra tsotra ihany no fitininy no razainy, hevitra tsotra ihany no ampitain'ireny karazana fahitana maro samihafa ireny, dia mamitina ny fiainana mandrakizay sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ka namonjeny azy ka nentiny tao amin'izany fiainana mandrakizay izay tononona ho lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Raha toa ka mamaky isika ny ity andininy fa 7 toka 7 andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 10 ity, dia miresaka ny fahasambaran'ny olona izay manatrika ilay ataony hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Inona moa no ambaran'ny bokin'ny apokalipsy hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry? Ny ataony hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry raha sary izay mahafahitana azy, dia tsy afa-tsy akory fa ny maneho ny famonjena nataon'i Jesoa na ny nampakarany Jesoa ny fiangonana ho tonga ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lay zanak'ondry eo dia Jesoa, ary ny sary nanehon'ilay fahitana azy dia ny hoe ilay fampakaram-bady dia tsy afa-tsy akory fa ireo mpino izay nahavita ny fanompony taty amin'izao tontolo izao ka tonga ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay le hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Natao hoe fampakaram-bady le izy. Ny antony anankiroa no mahatonga ny hoe fampakaram-bady eo amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ny fety mahafinaritra indrindra teo amin'ny jiosy dia ny fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady zany no fotoana sarobidy indrindra, ary fotoana izay malaza anehoana fifaliana indrindra eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny fianakaviana. Fifaliana faratapony zany ny fampakaram-bady. Noho izany dia izay sary izay fampakaram-bady zay no anehoan'ny bokin'ny apokalipsy hoe rehefa vita ilay fanompon'ny mpino ka mifarana zao rehetra zao,
zao hita maso rehetra zao dia handray zay anazy ety am'izao tontolo zao Jesoa ary apakatra azy ho ao am'la lanitra vaovao sy tany vaovao zay hoe fampakaram-badiny zanak'ondry satria natonga hoe fampakaram-bady izy de satria fanambarana na fampiombonana rafitra anakoroa na fiarahamonina anakoroa na karazan'olo anakoroa dia lay olombelona izay nofo mpanota no nakarina ary natambatra ho mponina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay nanoahana azy amin'ny mahafampakaram-badiny zanak'ondry dia ny fanomezan-toerana ny fitiavana, lay fanandratana, lay fitiavana zay manandratra, manondrotra no asehon'lay fampakaram-bady. Ary de tahaka ny lehilahy mampakatra ny vadiny tamin'ny fotoan'andro moa tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité moa tsy mitovy am'izao andro antsika zao mitovy ny fitoeran'ny lahy sy ny vavy. Fa tamin'ny andro vanim-potoanan'ny antikité dia ny vehivavy natao hoe ampakarina, zany hoe satria nisy laharana tao amin'ny fiarahamonina de ny hoe ny vehivavy mbola latsa-danja noho ny lehilahy ka de ampakarina izy. Zay no zany hoe omena asandratra izy, asondrotra izy. Ary zava-dehibe ny fotoana fampakaram-bady satria fanomezana sata vaovao ny vehivavy. No zany dia lay fampakaram-bady de midika koa hoe fanehoana fitiavana sarobidy, fanehoana fitiavana amin'ny fomba hita maso. De zay sary zay no hevitry lay fahitana raha miteny manao hoe fampakaram-badiny zanak'ondry. De bokin'ny Apokalipsy manao hoe sambatra izay manana anjara, sambatra zay nantsoina ao am'izany fampakaram-badiny zanak'ondry izany. Nahoana rehefa koa malala? Nahoana ny sambatra? Voalohany indrindra de izao, sambatra izy satria vahiny manakaja ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha fisalatsaina ny olona zay raha mamaky ny boky ny Genesisy ny olombelona zay nanota de afa-baraka, noroahana ny ala tao amin'ny Sahedena. Ary rehefa ninon'ny Jesosy tompo izy, nandray ny famelan-keloky natototr'Andriamanitra izy, dia isan'izay manatrika ilay fampakaram-bady, isan'izay manatrika ilay fanasana masina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De hoy ny bokin'ny Apokalipsy hoe sambatra izy. Sambatra izy satria manakaja ny mena haja. Ary io le mahatonga ny Jaona miteny manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasehoan'Andriamanitra atsika de nazanantsika hoe zanany. Izany hoe lay mpanatrika ny fampakaram-bady de sambatra satria zanak'Andriamanitra izy. Zanak'Andriamanitra izy. Fa ny faharoa zay mahatonga lay hoe fahasambaran'ny olona manatrika ilay fampakaram-badiny zanak'ondry dia fotoana fahafenona sy fifaliana. Fotoana fahafenon'ny fifaliana ilay fampakaram-bady. Ny toy ny bokin'ny Apokalipsy ary amin'ny toko 20:20 de manazava manao hoe tsy misy ranomasy tsony, tsy misy sento tsony, tsy misy alina azy, tsy misy atoandro azy, fa fifaliana mandrakariva. Dia sambatra izay manatrika zany, voasa am'izany fampakaram-bady zany, zay ho ao am'izany fiainana mandrakizay zany. Fa ny fahatelo zay mahasambatra lay olona ao amin'ny fampakaram-bady dia manatrika ny tavan'Andriamanitra, mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao am'izany fiainana mandrakizay zany. Ary dia eto zany ny bokin'ny Apokalipsy dia maneho fahitana antsika manao hoe iza moa zany ny manatrika ireo fampakaram-bady ireo, iza ny manatrika ity fampakaram-bady ity, iza ireo anatrika ity fampakaram-bady ity, dia tsy afa-tsy akory fa ny fiangonana, tsy afa-tsy akory fa ny mpino, tsy afa-tsy akory fa ianao, isika izay ninon'ny Jesosy tompo sy mpamonjy no mby am'izany fampakaram-bady zany, ho ao am'izany fampakaram-bady zany, ary isan'ny fiangonana ho akaron'ny tompo ao an'izany fampakaram-badiny zanak'ondry zany. Afako zava-dehibe ary ny ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy amin'ity toko 7:20 ity. Zava-dehibe satria mampibanjina atsika ny fiainana mandrakizay zay ho vatantsika. Mampibanjina atsika ny fiainana mandrakizay zay ho vatantsika de fiainana feno fifaliana. Fiainana zay tsy tahaka ny fiainana ety am'izao tontolo zao. Marina fa mampiasa ny voambolana fampakaram-bady ny fifaliana, fa tsisy ifandraisana ny fiainantsika ety am'izao tontolo zao zay fifaliana mandalo, fifaliana mitserana ihany, ny fifaliana miandry atsika ao am'izany fotoanan'ny fanjakan'Andriamanitra fampakaram-bady andraisan'ny tompo atsika ho ao am'izany fampakaram-bady ny zanak'ondry zany. Eto ampamaranana de manazava ny bokin'ny Apokalipsy
manao hoe inona kay no toetra tokony ananan'ny olona na olona manahoana ny toetrany no mbi eo am'izany fampakaram-bady zany ho tsika hoe zanak'andriamanitra izy ho tsika hoe olona mino izy fa ny andininy fa valy de manazavany zany olona madio sy mangatsakatsaka ny fitafiana zany hoe ao am boky Tsotra Masina ny fitafiana de milaza maizy azy ny olona mampatsiaro an'ilay zanak'adala nampitafiana akanjo tsara rehefa nanota izy dia naloto ny akanjo ny rovotra rehefa miverina atao amy ray izy dia nampitafiana akanjo tsara ny fitafiana de milaza ilay maha olona ny olona milaza lay hamantarana ny maha olona ny olona misy ny fitafian'ny mpanjaka misy ny fitafian'ny ny miaramila misy ny fitafian'ny tantsaha sy ny sisa rehetra fa izao hoy ny bokin'ny Apokalipsy iza reo zay manatrika ny manatrika ny fampakaram-badiny zanak'ondry ireo olona zay ny tafirongony fotsy madinika madio sady mangatsakatsaka zany hoe olona izay nanadio ny fitafiany tam'rany zanak'ondry hoy ny bokin'ny Apokalipsy olona zay manana ny fahamasina-piainana olona zay nanadio ny fiainany tamin'ny finoanan'ny Kristy no zany de iza no amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy afa-tsy akory fa isika izay nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ary nandray ny famelan-keloka nataon'ny tompo nandray ny famelan-keloka nataon'i Jesosy nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ary nametraka ny fiainantsika teo am-pelantanany tsy ny fiezahantsika tsy ny fahasarantsika na tonga atsika ho madio fitafiana madio ny maha olona atsika madio zany lay toe-panahintsika tsy tsika nanadio atsika fa ny rano zanak'ondry nanadio atsika de Jesosy zay rehefa ko malala no mahatonga atsika rehefa tonga ny fanasan'ny tompo ny fanasana masina ny Eukaristy dia mahatsiaro lay teny hoe santatry ny sakafon'ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay izao Eukaristy izao santatry ny fiaraha-misakafo amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izao fiaraha-misakafo zao zay mahasarobidy an'iny fanasana masina ny Eukaristy satria mampatsiaro atsika ny mampitodika atsika ny fiainana mandrakizay zay hovatanina lay Eukaristy dia misy heviny amin'ny fiainan'ny fiangonana misy heviny amin'ny fiainan'ny tsirairay amin'ny fiainam-panahin'ny tsirairay de mahatsiaro hoe ny tompony manome azy hany-panahy ny tompony mikarakara azy ny tompony mamelona azy mampatsiaro ny diany zanak'Israely tany an'efitra izay nomeny velomin'ny tompo tamin'ny mana mampatsiaro ny fiantohan'ny tompo mahatsiaro ny fanafahan'ny tompo amin'ny etraketraky ny fahavalo zany ny Pasika ary de izay koa ny tsaroana amin'iny Eukaristy amin'ny fiainan'ny tsirairay fa amin'ny fiainan'ny fiangonana mampatsiaro koa na dia maro aza te iray ihany ny Eukaristy mampatsiaro ny fiombonana mampatsiaro mahiray ihany ny fiangonana mandrakariva ao anatin'ny fotoana andraisan'ny olona ny Eukaristy dia misy vavaka tahaka izao hoe aoka re tompo tahaka ny saloim-bary zay ny parika tany am-pamilona kanefa narafitra ho tonga ho mofo ray ihany izahay mpino izay fiangonana na tahaka n'lay sampam-boaloboka zay ny parika tany an-tsaha kanefa de tonga narafitra ho ray ihany ao am'izao kapoka izao zay mpino izany hoe misy lafin-javatra maneho firaisana sy fiombonana ny Eukaristy fa izay raha eto tany fa raha mitodika amin'ny fiainana mandrakizay de zao hoy ny filazan'ny ny vavaka ataotsika hoe santatry ny sakafo ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay izany hoe mampitodika atsika eo amin'ny fiainana mandrakizay keo ny Eukaristy de zay mahasarobidy ny fanasan'ny tompo zany tsy hoe natao an'ny olona tsirairay ahatsiarovany famelan-keloka andraisiny ihany na mampatsiaro ny fiangonana ahatsiarovany hoe na dia maro azy de iray ihany fa mampatsiaro ny isam-batan'olona koa lay fiainana mandrakizay izy de anana anjara am'izany fampakaram-badiny zanak'ondry zany zay rehefa ko malala ny tokony hanaovantsika ho zava-dehibe ny fanasan'ny tompo tokony andiniantsika tena manatona latabatra masina ary tsy hanaovantsika zava-maivany zany tsy androsirantsika n'izany koa aza hoe any za tsy te handray fa ohatran'ny tsy te hanina loatra za tsy te handray tsy olona manary tena tahaka zany ny mpino ndray afaka malala fa olona mangetaheta ho ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany ny olona zay manatona ny latabatra masina iny zany de tsy afa-tsy akory fa olona vonona ny andray anjara
am'ilay fampankarabadiny zanak'ondry. Olona nasaina am'izany fampankarabadiny zanak'ondry zany, ary azonao sary an-tsaina hoe enao zay manatinao ny latabatra masony io dia isan'ny olona asain'Andriamanitra handray anjara amy fampankarabadiny zanak'ondry, dia mazava ho azy raha azonao asary an-tsaina ny asaribidiny zany antson'Andriamanitra ny antefa aminao ka handray anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanasana masina, de zao ataonao zava-dehibe zany lay famonjena fanasana masina Eukaristy ao anatin'ny fiangonana. Rehefa ko manala hotsika manao hoe sarobidy zany ilay fampangaram-bady ary santatry zany izao Eukaristy hitatsika isan'andro izao. Hotsika manao hoe olona nanadio fitafiana zany, olona efa nandray an'ny tompo, izay no manatrika ilay fampangaram-bady. Ary mifamatotra am'izany ny tenin'ny Paoly amin'ny Koritianina 1:1-2 manazava momba ny fanasan'ny tompo, hoe olona zay manatona zany latabatra masina zany de olona efa namantatra ny tenany aloha. De takizay koa tsika rehefa ko malala. Fa ny faharoa zay lehibe de izao, ny olona zay manatona zany nasaina am'izany fanjakan'Andriamanitra zany, nasaina natrika zany fampankarabadiny zanak'ondry zany de izao olona nanao asa tsara, nanao asa marina. De ty am'izao tontolo zao, lay fitafiana, lay akanjo rongony fotsy madinika, hoy filazan'ny bokin'ny Apokalipsy azy de ny fahavalo io, lay fitafiana de tsinona akory fa lay asa tsara, lay asa masina, lay fiezahantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra, lay fiezahantsika manatanteraky lay tsara fijona vavolombelona. Ino no iakanjotsika ao am'izany fanasana masina zany. Zay mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy. Le asantsika ataotsika io zany ka tsy very akory, i fikelezana ina ataotsika io zany amin'ny fanompona, io no akanjo iakanjotsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io lay akanjo rongony fotsy madinika, lay asa soa, lay fanompona, lay fikelezana aina, lay fahafoizana, reny no manjary akanjo tafitsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Entitsika miseho ao anatin'ilay fampankarabadiny zanak'ondry. Zany rehefa ko malala, raha hoe ry ara, aza mifanjana rehefa manao ny asan'Andriamanitra, aza mifanjana rehefa antsoin'ny tompo anao ny asany, aza mitaray tanamepaka amin'ny asa fanompona, aza manidy tanana amin'ny asan'Andriamanitra, fa ny fahafoizanao, na fotoana io, na vola io, na fitiavana io, na faharetana io, ireny no akanjo iakanjonao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa miseho ao amin'Andriamanitra ianao, dia hoy ny bokin'ny Apokalipsy hoe izay rehetra nanadio fiainany, zany hoe mino ka ny asa dia manao lay akanjo fotsy, zay teneniny io rongony fotsy madinika, tsy inona tsy akory fa lay asa fanompona. Rehefa ko malala, enganeo isan'izay miendrika anatrika ny fampangaram-badin'ny zanak'ondry isika, satria efa nino famelan-keloka nataon'ny tompo, nefa koa niezaka anatanteraka ny asa amin'ny fitiavana, amin'ny fanompona, amin'ny finoana, amin'ny fahasoavana, de reny no isehotsika eo anatrehan'ny tompo. Fa raha toa ka tsy manao asa fanompona amin'ny fitiavana isika, raha ohatra ka tsy manao ny asan'Andriamanitra zay asainy tanterahantsika isika, de sanatria tahaka ny fiangonana atao Laodikia, mitanjaka eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mitafy lay akanjo tsara zay tokony hiatrehina ny fampankarabadiny zanak'ondry akory aza. Rehefa ko malala, la Jesosy Kristy tompo zay efa niantso anao any ampahirenao ka nananao hafanampo amin'ny fanarahana an' Jesosy, ary anatanterahanao zay rehetra mety haditadrivy anao amin'ny fitiavana. Fa sambatra izay nantsoina ao amin'ny fanasana fampankarabadiny zanak'ondry, de enao zany fa tanterao ny fanomponao, mahareta amin'ny hazakazaka, mahareta amin'ny finoana. Ivavaky sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny ahafahanay mahatakatra fa ataonao manana anjara ao aminao zahay. Ary ny fiaina mandrakizay zay ivantaninay, dia tsy afatsy akory fa efa nomaninao anay, araka ny teninao manao hoe amboatra fitoeranao anay ianao ka izay isy anao no isy anay keo. Ny fampankarabadin'ny zanak'ondry zay tantarainao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, de tsy afatsy akory fa toerana ovantaninay, fotoana ovantaninay ao amin'ny fanjakanao. Tompo, ataovy madio fo zahay, ataovy madio fiainana izahay, ataovy madio ny fanompona ianao,
ary ampahirezo zahay aharitra mba iseho ho madio eo anatrehanao Andriamanitra. Ataovy manam-paharetana amin'ny fanaovana asa tsara zahay. Zao katoky ny krismasy ao Tompo de mivavaka izahay, tehirizo amin'ny hafanampo amin'ny fanarahana anao. Azavelanao andalo foana aminay Tompo zao krismasy zao, fa ary tsy hay ty anatinay ny fanahinao masina, ary tsy hay ty anatinay ny fanahinao masina zay fanahy indry, fanahy mampahery, fanahy manazava ny fonay, mahatonga anay handroso hatrany amin'ny asa tsara. Dia mivavaka zay ho an'ny fianakaviana, ho an'ny isam-piankonana am'izao akatoky ny krismasy zao, samy iomana am-panahy mba handray anao Jesoa. Jereo ny tanindrazanay, zay hitanao ny fantrana, hitanao ny olana maro samihafa Tompo, de tsy mitsahatra mitondry zany eo am-pelatananao zahay, de mety eza iany vavaka Tompo. Aza ela fi za toetra, fa manampy ny fiarahamonina, manampy ny malagasy isam-batan'olona ianao. Dia jereo koa Tompo ireo marary, ireo manana ady am-panahy, jereo ireo manana olana ankehitriny, mety tsy takatry ny sainay izy ireny na tsy fantatra saingy hitanao, de mety eza mindra fo. Noho ianao Jesoa. Amen.